ombay mitadidy. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsiro ndy filozato ekeny folo. Rehefa nandinika aho azariny eny a dia izao ny fiainana aloha efa mihamafy ihany. Ohatran'ny miazakazaka izy ity ka ohatran'ny nahita sosikevitra asy ity raha mety. Sosikevitra indray ary za hitany zanako. Andao akitsika ary nino mba andeha angataka torohevitra amindry dadabe sy bebe any Pasana. Inona? Zao aniriny. Ahoana? Mba mangataka torohevitra ka zao anio any nilazako an'izany. Nahita aloha tamin'ny fahita lavitra hoe miteny tamin'izay rangazy zay hono ny razana. Ohatry? Ka asana mety hiteny amintsika koa. Tonatona Moa tamin'ny malagasy tany am-pianarana aika hono roneny rehefa lasa korazana ny malagasy. Dia maninona? Dia lasa ohatry ny ambonimbony kokoa. Ohatry? Lasaka kely an'Andriamanitra fotsiny. Hitaneny ilay fiteny ilay hoe Andriamanitra sy ny razana. Ohatry? Lasaka kely fotsiny. Dia afaka afaka mitazana, afaka foana afaka angatana zavatra. Ary mianatra nampona mihitsy koa nareo any am-pianarana izany. Dia izany ny malagasy dia ianarana. Tena tsisy mihitsy izany. Andramany tsy maninona. Efa hitanao zao hoe misy soratra hoe pozina dia mbola hoe andeha andramana. Efa hitanao zao hoe fa antsana dia mbola hoe ndao andramana mitsabikinao jerena raha antsana. Ahoana raha olona le rangahy tamin'ny tamin'ny fahita lavitra iny lazainy fa mahazo tsindrimandry avy amin'ny razana foana izy. Diso izy anaka. Miteny amin'ny razana. Tsy mety izany. Tsy azo atao akory izany. Ary angatsy hitanao mbola tsy nahita olona maty anga ianao. Za maty izany tsy mitepitsony ny fondy, tsy mitenitsony ny vavany. Tsy misy an'izany tsony. Miendrika kokoa ahoana indray e. Asako. Ka efa tsisy inona tsony eny aminy e. Inona indray? Tsy tokony atao mihitsy izany resaka amin'ny razana izany. Tsy fanao dia tsy fanaon'ny kristianina izany. Mba fantatry neny moa fa eto Antananarivo tsy mantsika izao mety eto amin'ny tanàna ville. Fa vao mivoaka kely Antananarivo niriny iny ka ny sasany izany isan-kazo mahono milahatra be mihitsy ny manontany hevitry ny mahay azy. Hevitry ny mpimasy. Tsika tsy manao dia hitany eny misy namako izay dadatoan'ilay namako dia isaky ny hoe io vasa hono izy dia manontany ny iza moa rabodina andrenam-ponomerina moa. Ohatry? Sa adinina ny dadarabe zany hoe ala any akana hevitra hitadiavana asa. Dia ilay dadarabe indray any amin'ilay rabodina andrenam-ponomerina. Zay. Ka ilay dadarabe any afaka miresaka amin'ilay izy. Ohatry mahita hevitra foana ity zanako ity lazana azy. Fa izao aleo tenin'Andriamanitra no omeko anao Andriamanitra mihitsy no maly anao dia amin'izay azonao tsara ilay izy dia tsy mahita lazaina intsony ianao sady mifehan'izay rehetrarehetra izay koa ilay tenin'Andriamanitra atao mpitoroteny toko 7:10 tapany faharoa. Mpitoroteny toko 7 andraso hoe azakazakaka baiboly fa azela mihitsy ianao manontany foana any amin'ny tsy tokony anontaniana. Mpitoroteny herineny toko 7 andiny 10 tapany faharoa. Misy an'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsika izay alehanao. Hitanao rehefa mialy eto ambonin'ny tany ny olona dia any amin'ny fiainatsika ka tsy misy asa any ho an'ireo hitady asa any. Tsy misy asa any. Tsy misy hevitra, tsy misy fahalalana, tsy misy fahendrena. Ary sandoka fotsiny izany dia nitsindrimandry fitaka be daholo izany rehetrarehetra izany. Aza manaiko vao fitaka ireny. Fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsika izay alehanao. Izany ny tenin'Andriamanitra atao mpitoroteny toko 7:10 tapany faharoa. Aza mba mety ho voafitaka ianao na olona be dia be aza no miteny an'izany. Tsy ho voafitaka tsony mihitsy satria mpitoroteny toko 7:10 tapany faharoa dia mazava tsara fa tsy misy asa na hevitra
na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsika izay alianao. Aoka mihitsy hitandrina fandrao dia antsika nitady fahendrena sy ahila hevitra. Ka izany zany ingany ilazana hoe tsy tokony lozana hifandray amin'ny maty fa Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty ary velona mba hamelona izy ihany no hitadiavana amin'ny vahaolana. Fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsika izay alianao. Toriteny toko 7 andininy 10 tapany 10. Ombay mitadidy. Atompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, 9 ambin'ny 7 hatramin'ny 10.